Ahoana marina ity fitantanana ny raharaham-panjakana ity? Raha ny zava-misy tao anatin'ny volana maromaro izao dia tena manjavonjavo amin'ny rehetra ny fitantanana ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny. Inona marina no tena lahara-pahamehana eto amin'ny firenena? Ny masoan'ny vahoaka ve ny tanjona? Sa ny mahafinaritra ny mpitondra? Misy marina ve ny ady amin'ny kolikoly? Sa atao fomba fiteny sahala amin'ilay tany-tandalàna i Madagasikara? Kanefa ny lalàna dia natao ampiarina ho an'ny vahoaka sy ny mpanohitra ihany, fa ny mpitondra sy ireo mpiaradia aminy dia ambony lalàna avokoa. Rehefa voalamina fa tokony hiatrika ny solombavam-bahoaka, ny ministry ny fampianarana teo aloha tamin'ny herinandro lasa iny, dia ny fanandrify tamin'izany fandaharam-potoana izany mihitsy ny fotoana nanesorana azy tsy ho ministra intsony. Inona marina no hafeniny? Sa no tampenam-bava ve satria betsaka ireo solombavam-bahoaka no efa niandry azy amin'ilay afera 8 miliara ariary saika ny hividianana bonbon? 8 miliara ariary vola be ne izany satria dia eo amin'ny 2 tapitrisa dolara amerikanina anoany. Raha nanao ny famindram-pahefana moa ny ministra teo aloha sy ny ministra mpisolo-toerana dia izao no zavanitranga. Ny momba ilay resaka vato mamy 8 miliara ariary indray kosa dia ny safidiny anginy raha matoa ministra. Na izany aza dia arak'izao hita amin'ny sary izao, efa mitoby ao amin'ity ministera ity daholo ireo baoritra bonbon. Maninona moa no tsy voalamina ny fanontanian'ny mpanao gazety? Tsy misy ve ny fampitana mikasika io resaka io teo amin'ireo ministra roa, kanefa dia famindram-pahefana no natao? Izany no antony hitakiana ilay mangarahara izay nolazaina teto hatramin'izay. Samy nahita isika fa ireo bonbon dia efa tonga any amin'ny ministera, ka ahoana marina izany ny mahakasika ny fandoavana ny volan'ireo nahazo io tsena io? Raha tsy ahivina kely raha iny dia izao ny voalazan'ny ministra tamin'izany. Mangidy ny Covid Organics dia saika hoe hividianana bonbon sucette, zany hoe telo isaky ny mpianatra satria 3 prise na dose zany ny Covid Organics. Dia saika hoe hividianana an'le bonbon tokoa zany le vola. Voalaza mazava tsara fa noho ilay fanomezana ny mpianatra ilay tambavy Covid Organics no antony nividianana ilay bonbon, dia nilaza aza moa izy hoe tsy misy vola mivoaka kanefa ny bonbon aza efa hitantsika teo. Ny fantaniana izany dia izy irery ve ny nanapa-kevitra amin'io, sa ny mpitondra izay nanapa-kevitra fa omena ny mpianatra ilay tambavy tsy manana andraikitra amin'izany? Raha nanaraka tsara ny vaovao isika dia nisy fangatahana nalefa n'io ministra io tany amin'ny filohan'ny CCO mba ahafahana manao ny fividianana gré à gré fa tsy amin'ny alalan'ny tolobidy akory. Ity ilay taratasy tamin'ny 7 ny volana aprily lasa teo, neken'ny filohan'ny CCO izay tsy iza fa ny ministry ny atitany izay manao siny eo ary manoratra hoe sans objection ilay fangatahany ministry ny fampianarana io. Tompona andraikitra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra io amin'io ihany koa ny ministra io, raha arahana ny lojika ka nahoana no ministry ny fampianarana irery no nesorina, dia vola be 8 miliara ariary ve dia nanaiky ireo fitondram-panjakana isan'ambaratongana, dia ny ministry ny atitany, ny ministry ny vola, ny prime ministre ary ny filoham-pirenena fa azo atao gré à gré? Mety amin'izy ireo ve izany ny vola be izay hividianana bonbon fotsiny? Inona no anjara andraikitra ireo manam-pahefana ireo amin'izao raharaha izao? Izany ve ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana? Eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena mantsy dia tompona andraikitra daholo ny lehibe rehetra ka tsy tokony miala andraikitra amin'izany izy ireo. Aleo amafisina tsara fa tafiditra ao anatin'ny fepetra raisina mikasika ny amehana ara-pahasalamana araka io taratasy nalefa ny CCO io. Raha nandray fanapahan-kevitra amerina indray ny fampianarana ho an'ny ankizy kilasy-panadinana ny filoha dia ity no lazainy. Misy fepetra tsy maintsy raisina nefany mifanaraka amin'izany. Izany hoe ny voalohany dia hozaraina arovava avokoa ireo mpianatra rehetra tsy akanavaka. Hozaraina ary misotro ny Covid Organics avokoa ny mpianatra rehetra ahafahan'izy ireo miaro amin'ny tsy mikaretina zay hozaraina maimaipony. Mipetraka izany ny fanontaniana hoe mahatsapa ve izy fa tsy misy andraikitra rondraisiny mikasika ity raharaha ity? Izany ve natao hoe ady amin'ny kolikoly? Aiza ny mangarahara? Aiza ihany koa ny bianco amin'izao raharaha izao? Ho avela fotsiny amin'izao ve izy ity? Aiza ny fanadiadiana amin'ity raharaha ity? Ny zavatra tsapa aloha dia tsy mandeha amin'izay laony ny fitantanan-draha raha-pirenena
fa tao manao izay fantany daholo ny mpitondra isan'ambaratongany. Tsy mazava ny fanofana sy ny fividianana ireo fiara tsy mataho-dalana na ny 4x4. Tsy fantatra hoe vola viaiza no nolanina nananganana ilay kolize izay tsy nakasitrahany vahoaka malagasy maro. Mbola inona ihany koa izany no mbola afenina ny vahoaka. Izany tantandalana izany dia tsy ao anatin'ny programan'ny mpitondra. Vao ny alatsinainy fa 8 ny volana Jiona teo, ny fanesorana sy ny fandravana ny toeram-pivarotan'ireo mpivarotra teny Analakely. Ny atandro teo amin'ny manodidina ny tamin'iray ora teo dia nanao be midina teny Analakely avy hatrany ny avy eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Tsy nisy alaro, tsy nisy fanazavana, fa avy hatrany dia fandravana ireo tranombarotra eo amin'ny 10 eo no nisy. Nanangarangana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny zoma olona ireo mpivarotra. Izahay manana taratasy ara-dalàna tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha, manana convention ary ara-dalàna tsara ny soniavy ny maire teo aloha ka mahagaga anay amin'izao fotoana 2 andro no omena anay nefa ny ato misy article 8 milaza atao anatin'ity convention ity hoe omena 3 mois ny izahay raha ohatra ka misy ilan'ny commune ny toerana en utilité publique ary misy indemnisation ao anatin'izay zavatra zay hoe investissement nataonareo ahitanareo zao hoe zao angamba tsy zavatra hoe kelikely fa volana anao an'izao. Fa ity tany ity ve tompoko misy lalàna sa zay olona afaka anao zay tiany atao dia afaka manao. Aiza zany ilay hoe continuité de l'État manam-pahefana ny mpitondra teo aloha ary noho izany fahefana nanana an'izany dia fanapahan-kevim-panjakana ny raisin'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Ajao ilay convention izay ny fanarahana raha toa ka tsy ekenareo izy ireo fa aza manao fanapara-pahefana toy izao. Izao ataon'ny commune izao dia taratry ny fitantanam-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy. Fanjakana mpanao barofo sy raha matahora satria matahotra ny marina. Raha fehezina izany rehetra izany dia tsy gaga isika raha toa ka tsy misy intsony ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Ny fampandrasona ny firenena mantsy dia ilaina ny fampitokisana sy ny mangarahara. Raha ireny no zavatra nitranga tao amin'ny ministera ny fampianarana dia ahoana zany ny fitantanana ireo volabe tany amin'ny mpamatsy vola kanefa izao dia efa mangataka sady any amin'ny FMI ny ministry ny vola. Fa ahoana marina ahoana marina